Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar Vuka Natura, Isanufka Navamnizafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, nature, manulcho anao ni vavao. Tsy mbola lany ny lalàna momba ny loi de finance rectificative. Misoko mangina ihany koa ny fitarainana samihafa ny amin'ny faritra momba ny voka-pividianana. Araka ny feu eny androany, mety roso amin'ny fametrahany état d'urgence ny fitondram-panjakana, matoa datsoratra emikajaka kotomanantsoa. Tsy misy idirany mpitandro ny filaminana ny fanafian'ny viva fianaran-tsoa ny prime ministre Ravelonarivo androany. Nisy mpitandro ny filaminana kosa tamin'ireo nitondra kalaky miisa valo nandroba sy nangalatry ny émetteur tany fianaran-tsoa ho ny viva Antananarivo. Iverenantsika ny tady vaovao ny Gaëtan Diaslavo avy any fianaran-tsoa. Tsy nisy ny service minimum teo anivon'ny orinasa Jirama, nanatevy-daharana ny fitokonan'ny mpampianatra pikarika ny mpianatra eny amin'ny école normale supérieure ary tokona ihany koa ny mpiasany Mistat. Aogositra 1.770 420 taona androany ny tifitifitra sy ny fifanjevoana teny Avoloa tahaka ireo raranafana rehetra teto amin'ny firenena ka namozana ain'olona ny afara tamin'ny famotsora-kelo ka ho an'ny mpanao politika sy fiverenany eo amin'ny fitondrana trany ny rahalatsaka. Ronona naratra omaly tany États-Unis tao anatin'ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny pomban'ny Michael Brown. Tany Haïti mpifidy 3 hetsy no tsy afaka nifidy omaly, misy nanakotana ny boro-pividianana. Ny Atsipriana Vetrana. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sentent bon. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Découvrez la nouvelle gamme Natura à base d'avocat et de beurre de karité. Le shampoing qui nettoie et réduit les fourches. Et la crème coiffante avec sérum qui discipline les cheveux. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vanoko lakana, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go.
love you. Miaraka aminao, miaraka amin'io. Gare routière. Avec son réseau stable, où que vous soyez, Tecno au moins ne vous lâchera pas. Tecno, disponible chez Elite. Tecno, 12 plus 1 mois de garantie. Orange. Vacances mlai, ararot ni illimité night, illimité daol ni SMS. Signante. Makanam best friends atel safidno. Manjich ni ala tutul. Am sivural, acham enura marain. Am vidin arrivoire à TTC Mood. Asu yang ni 224 étoiles 3. Mlai hein? Minha mãe en vacances miaraka amin'ny Orange. Minha mãe en tontolo miaraka amin'ny Orange. Fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo miaraba toko klasy toko vavy malasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izatarantsika izany avy hatrany ny lafiny politika mihazakazaka samy soko mangina sady tsy misy faresabe fotsiny ihany ny savorovory noho ny voka-pifidianana farany teo miainga avy amin'ny faritany enina ny ayasy ny faneho-kevitra samihafa izay maneho ny fikasana amadika ny safidim-bahoaka ary mahavoatontonona ny antoko ery vaovao ny Madagasikara. Arantsika avy hatrany ny matoan-dahatsoratra Enikaza Rakotomanantsoa. May ambondrona hoy ny fitenenana. Mafana ny adevitra sy ny fifandraisan-dahatra ao ambonimbony ao momba ny hoe inona ny paikady mahomby indrindra hitondrana ny tany sy ny firenena ialana amin'ity toetra raha mafampana ity. Mahazava aloha fa ao ambavahoany ny fikorontanana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Miteraka lonilony maro eny anivon'ny fiarahamonina ny voka-pifidianana. Malaza ny tery vaimanta sy ny tery ankolaka mitranga manodidina izany fifidianana izany. Eo ohatra ny fisian'ny kandida manan-katao, manana mpanohana ary manao kolokolo eny amin'ny fitsarana momba ny raharaham-panjakana na ny tribunal administratif mba hanovana ny voka-pifidianana. Misy ihany koa ireo eny anivon'ny tribunal administratif mihitsy no mandraona ny kandida mba handoha vola, hanome kely mba tsy hampiova ny voka-pifidianana. Fitarainana maro tahaka izany ny voaranay mpanao gazety momba ny fihetsiky ny senita eny anivon'ny faritra samihafa hatramin'ny androany amin'ny firaisana tsy kombakomba hampandaniana ny kandida ny fitondram-panjakana. Voatonona amin'izany hatrany ny antoko HVM sy ireo minisitra izay manao tsindry ary manery mba hampandaniana ny kandida HVM any ambanivohitra rehetrany tahaka ny any fanadina amin'izao fotoana izao izay anaovan'ny ministra ny fiompiana ankehitriny Tery Vaimanta. Tahaka izany ihany koa ny any maro tapina Fianorivobe sy ny maro hafa izay andrangarangany ny fitondram-panjakana ny heriny. Raha tsoriny izany, mazava ny ayahan'ny kandida avy amin'ny faritra maro eto amin'osy dia ny hoe eo am-pelantanan'ny fitondram-panjakana avokoa raha ny zava-misy na ny fitsarana na ny senita izay no heverina fa hoe rafitra mahaleo teny. Kandida maro izay tsara toerana tamin'iny fifidianana farany iny no manamafy ankehitriny, manahy ny ivadian'ny voka-pifidianana fa indrindra manahy ihany koa ny mety ho fahatezeran'ny vahoaka ny fidy azy ireo noho ny fanodinkodinana izany voka-pifidianana izany. Raha fitinina eo ambavahoan'ny krizy mpifidianana indray ny firenena, krizy izay mety hitranga isam-paritra, saika hainonina fitarainana avokoa ankehitriny ny faritany enina. Raha jerena mahitsy ho sahirana ny fanjakana vao tafavoaka amin'ity raharaha ity. Manampitrotraka ny olona ny fifidianana ny fahasairana anara-bola goavana sedrainy ny fanjakana ankehitriny. Hatramin'izao tsy mbola misy tokotany ny volam-panjakana na sy mpanitsina. Ny fanampiana avy any ivelany mitarazoka. Tsy mety mahatoky ny mpampiasa vola fa ilamina ny firenena. Ny zava-mitranga misesy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tompon'andraikitra isan-tokony amin'ny resam-pifidianana.
Tsy fitiavana te an-datsy fa ny azo antoka raha tokana rahana ny fitakin'ireo hery politika samihafa nanolona ny senita ara-potoana tsy toy izao ny toedra raha. Efa nanaiky ny tsy hanohitohinana ny voka-pifidianana filoham-pirenena ohatra ny ankamaroan'ny hery politika noho ny tombotsoa ambony ny firenena. Na dia fantatra aza ny fisian'ny kolikoly avo lenta tamin'ireny fotoana ireny. Ankehitriny kosa sarotra ny tenenana amin'ny vahoaka malagasy mba hanaiky mora foana ny voka-pifidianana noho izany fifidianana izany miantraika amin'izy ireo mivantana. Iaran'izany ihany koa mahatsiaro ho voan'ny tsindry azo lena ireo mpiray-tanindrazana any ambanivohitra any izay voakasika ireo fihetsika samihafa ataon'ireo tompo-pahefana mampiasa vola. Raha ny fivoarana raha-pirenena ankehitriny tsy hanaiky mora foana izany ny vahoaka mpifidy ary tsy hanaiky izany mora foana ihany koa ireo antoko politika lehibe. Rehefa zoiny zany, karazany voafatitry ny tadina randrany ihany ny fitondram-panjakana ary sahirana noho ny tsy fanarahan-dalàna ny sesisesy izay nitranga hatramin'ny fanendrena praiminisitra ny lehibe ny faritra izay tsy araka ny lalàna avokoa raha tsy hitanisa afa-tsy ireo. Eo ankilan'izay ny fampanantenana tsy tanteraka amin'ny famahana ny olany sosialim-bahoaka, ireny motion de déchéance sy ny motion de censure ireny, izay nahitana fa efa nomen'ny député maro anisa lamosina ny fitondrana ankehitriny. Manoloana ireo rehetra ireo mitady lalakafa mba ahafahana mitraka ny mpitondra fanjakana. Fantatra fa amin'ny kondo hametraka ny fepetra amin'ny tany miotakotaka na ny état d'urgence ny mpitondra ifehezana ny mety ho fihetsem-bahoaka ary mba hialana amin'ny fampandaniana lalàna eny tsy mba zaza, ahafahana mampiatra ny loi de finance rectificative na ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana. Manoloana ireo rehetra ireo na inona aloha ambara na inona mazava ny tranga misy ankehitriny. Tsy milamina araka izay nilazany ny lehiben'ny gouvernementazy ny tany sy ny firenena. Fa mbola amin'izay tontolon'ny fifidianana izay hatrany izay tsy mety milamina ity raharaha ity hatramin'izao fotoana izao tsy ny eto andrenivohitra ihany fa saika nazona fitarainana sy fimenomenomana ihany koa ireo tany amin'ny faritra ka voatontonona manokana amin'izany antoko HVM sy ny fitondram-panjakana. Olana farany teo indray ohatra ny fanenjehana nahazo ny kandidata tany Mahajanga izay raha ny fanazavana azo dia hoe tsy ara-dalàna ny firotsahako fidiany ka isany nahatonga izany fanenjehana azy izany. Harantsika vetrany ny fanadihadiany Nirina Rabary. Mbola fandritehana eny amin'ny tribunal ny raharaha mikasika ny fifidianana kominaly farany teo hatramin'izao. Ho an'ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra manokana ohatra dia misy roa ny fitarainana napetraky ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy eny amin'ny tribunal administratif. Ny any amin'ny faritra ihany koa izay raha ny tatitra azo hatretsy dia tsy mety milamina ny raharaha fifidianana. Ny any amin'ny distrikan'Arivo Mamo ohatra misy fikambanana kandida mangataka ny hanafanana ny valim-pifidianana. Misy ihany koa ireo milaza fa misy fitondrana mitanila eo amin'ny samy kandida. Ny kandida tany Mahajanga ohatra izay nenjehany mpitondra fanjakana noho ny maha-PDS azy talohany nirotsahany hofidiana mitovy amin'ny kandida ny HVM Fianarantsoa nefa tsy misy fanenjehana mahazo azy. Manazava ny momba izany kosa ny ministry Natitany. Mazava zany voalazany didy mandalana raha mikasika ny PDS marina tokoa fa voalaza fa raha ny PDS dia tsy tokony latsaka hofidiana. Fa matony PDS anankiray zany manam-pieritrerety ny latsaka hofidiana voalaza ny didy mandalana fa tsy maintsy mametra am-pialana mialoha izy mialoha ny ametrahany taratasy filatsanko hofidiana. Zay zany mampiavaka azy amin'ny ben'ny tanàna. Tsy tokony hisy ny polémika manodidina an'io. Voalaza ny didy mandalana azo porofona, tsy mampaninona porofona hoe oviana le PDS no nametra am-pialana, oviana izy no tena hoe tsy PDS tsony, inona ny acte mbola niraisy ny talohan'ny fametra am-pialana, zay nge ny tokony aditsika hevitra. Na dia efa nilaza aza ny vondron-draisam-pirenena fa tsy andrainjara tamin'ny fanaraha-maso iny fifidianana teo iny, mbola mitodika teto Madagasikara ihany ny maso an'izao tontolo izao. Misy amin'ireo solon-tenan'ny vondron-draisam-pirenena eto amintsika no voalaza ho mitsabaka loatra amin'ny raharaha anatin'ny firenena. Ohatra Ramatoa Fatoma Samoray izay nilaza ny amin'ny tsy maintsy haneken'ny vahoaka malagasy ny valim-pifidianana eo. Mila miandra ny valim-pifidianana vonjomaika avoakan'ny senita kosa ho iny solon-tena maritry ny vondrona afrikana eto amintsika. Nous attendons les résultats provisoires de la Sénite. Nametraka ny fanaraha-maso ny fifidianana tamin'ny fiarahamonim-pirenena ny vondron-draisam-pirenena nefa tsy nisy famatsim-bola manokana natokan'izy ireo ho an'ireo fiarahamonim-pirenena ireo ka isan'ny antony tsy nahafahan'izy ireo ny asa. Ny fanjakana raha teo tsy nanampy tamin'izany izay efa nampitaraina ny KMF CNOE ihany koa. Mipetraka araka izany ny fanontanianany amin'ny hoe nisy tanjona manokana ny fitondram-panjakana ve tao ambadika izany rehetra izany. Fanilamy
Milamina tamin'ny ankapobeny ny tanàna Fianarantsoa ny sabotsy sy ny alahady lasa teo tsy nisy intsony ny famoriana olona sy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka na izany aza ny asabotsy niatrana vao maraina teo amin'ny kianja ny demokrasia ny mpitandro filaminana tsy voahaja ny 240 sy ny 70 amin'ny lalàna mifeny fifidianana hoy ny kandidana tolotry ny maparana an-toerana Christine Razana Masoa antonina tonga azy ireo anatitra ny requête na ny fitarainana teny amin'ny tribunal administratif fa izany arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana Gaëtan Andrianitsilavo. Fa maraina ny sabotsy tokony ho tamin'ny fitora efa niatrana teto anolohan'ny kianjan'ny demokrasia eto Fianarantsoa ireo mpitandro filaminana tsy azo nidirana tato amin'ny kianjan'ny Magro izay toerana malalaka voalaza fa ivorian'ny ireo mpiaradia amin'ny Petra Kotoniaina sy ireo voalaza fa mitaka ny mangarahara amin'ny voka-pifidianana taorian'izay nobanana avokoa ny lalana rehetra ahafahan'ireo mapara sy ny antoko tambatra ary ireo mpiaradia aminy miditra hamory vahoaka sy haneho hevitra ny kalamanjana eto amin'ity toerana ity ny zoma no nisy fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana efatra ny voasambotra amapolo ny ireo naratra raha loharanom-baovao azo ny sabotsy vao nomena fahafahana ny roa tamin'ireo omaly maraina kosa ny roa ambiny na izany azy tsy nisy intsony ny fanehoan-kevitra ny kalamanjana teto amin'ny Magro nilaza ny mpitandro filaminana fa tsy maintsy tohizana ny fanaraha-maso na dia tsy misy atahorana intsony aza ny filaminam-bahoaka eto Fianarantsoa. Ny tanàna zany hatreto hitantsika tsara zany fa mba tsy dia nisy korontana raha le korontana netretina hoe hidina an-dalambe fa zay moa zavatra mety mitranga amin'ny tanàn-dehibe ohatrany tony dia tsy maintsy mandray fepetra mikasika an'izay zay fa zay zany miezaka mitandro ny filaminana nanomboka omaly hatramin'izay androaniko moa zany mbola eto fa inoko angamba fa raha ny ordre public en général zany tsy misy atahorana. Tsy mbola nahitana mpitandro filaminana maro be tahaka izao teto atapy-tanànan'ny Fianarantsoa hatramin'izay hoy ny mponina ankoatra ny teto amin'ny kianjan'ny demokrasia nahitana mpitandro filaminana teto Anjoma ampitan'ny QGN Mapara ny teto amin'ny tribunal administratif ankoatra ireo nivezivezy mandeha tongotra sy fiarakodia manerana ny tapy-tanànan'ny Fianarantsoa tsy fanekena valim-pifidianana raha tsy hivina no nahatonga ny korotana teto Fianarantsoa maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny kandida-mpanjakana hoy ny kandida-mpifaninana aminy ho an'ny Christine Razana Masoa ohatra kandidana tolotry ny Mapara mizara roa lehibe ny reketina ny fitarainana nateriny teto amin'ny tribunal administratif talata maty ambany araky ny article 130 tsy minakalavitra nie fa mba vakina ny article 130 ny code électoral dia tsy mahazo manao milatsaka kandidat-ben'ny tanàna ny mpikambana ao anatina délégation spéciale dia nangatanay zany zay zavatra zay requête en invalidation ny candidature ny HVM manaraka an'izay dia mangataka koa zahay ny hoe hanafoanana any ireo voka-pifidianana tamin'ny ireo bureau de vote izay hita fa tsy ara-dalàna ny procès verbaux. Ny andininy faharoa-roapolo mizato amin'ny lalàna mifeny fifidianana dia milaza fa tsy maintsy atao copiant avokoa ny PV na ny procès verbaux rehetra tsy izany anefa no nitranga tamin'ny preuve-pifidianana maro teto Fianarantsoa raha ny fanazavana azo misy ohatra ny soratanana sy ny signature blanc ny fanesorana tsy ho-pifaninana ny kandidat HVM araka izany no taken'ny Mapara eto Fianarantsoa eo ihany koa ny fijerena akaiky ny PV izay tsy manara-dalàna andrasana araka izany ny valiteny avy amin'ny tribunal administratif momba ireo fitarainana maro momba ny tsy fahatomombanana nandritra sy taoriny ny fifidianana ny faraiky amin'ny 30 ny volana jolay lasa teo tsy ny eto Fianarantsoa ihany ahitana fitarainana avokoa manerana ny nosy. Fa mbola hijanona ny Fianarantsoa hatraintsika ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity araka ny fanotanterana taminao teto amin'ny fahitalavitra kolo voaroba sy notafiana ny ainao manjery vivahan'ny Fianarantsoa ny asabotsy tokony tamin'ny 3 ora maraina niditra ankeriny ireo andian'olona ny tondra-kalaka sy fitaovam-piadiana rehefa nandrahona ny mpiambina sy ny mpikambana Mapara efa niambina ny toerana lasan'izy ireo tamin'izany ny fitaovana maro samihafa no piteny kosa ireo sisa tsy zakany arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana Gaëtan Andrianitsilavo. Samy tsy nisy nanapona ny gardien na ireo mpikambana ao amin'ny Mapara misy 7 nanao andromaso ny alin'iny. Raha ny gardien soale fil dia matahatra anazy moa zany amin'ilay kalaky moa zany dia natahatra dia raha tonga dia nirafarafahana fofony takatakany aby zany ny fitaovana atao dia nanimban'io zany misaritava ry salahy sady manao kagoly mety naharitra fahefakadiny io zany naharetany tao. Tsy afa-nanoatra araka izany izy ireo niakatra tany amin'ny studio ny valila tamin'ireo andian'olona izay samy mitondra kalaky avy nakankeriny ny table de mixage ny radio sy ny télé ny écran plat iray ary ny caméra ny ambiny kosa ny poten'izy ireo avokoa. Tamin'ny 3 ora maraina tonga teto amin'ny toby
ny télévision FIFA nisy nanafika efa da vala izy ireo ary ny efatra force ary ny efatra tennis ville ka nanapotika sy nanakorotana ary nitondra ny fitaovana ny FIFA. Ankoatr'izay nalain'izy ireo ihany koa ny émetteur teny Kianjasoa, émetteur izay tsy azo ampiasaina na any an-tokantrano na azo amidy eny ambodin'ny sotry toy ny fitaovana tsotra hafa. Fandrobana tahaka n'inona ity ny tranga ity, raha ny vakitrano sy ny fandrobana ny sehoatra amin'izay, fitaovana azo avadika ho vola toy ny ordinateur sy vilia ary volany sy finday no alain'ny mpangalatra fa tsy fitaovana mora fantatra sy mora tratra tahaka izao. Tsy afananoatra ny mpiambina teny an-toerana araka izany, najifa avokoa araka izany ny fitaovana sy ny kojakoja samihafa tamin'ity Hainao Manjery ity. Dia avy hatrany dia tao amin'ny nisy an'ny télé no natakeny zareo dia niravan'ny batainy tao daholo zany izay momba ny télé rehetrarehetra. Dia ny tery ambony tery moa zany tamin'ny talohan'io no efa namboariny zareo dia ny émetteur radio moa zany lasany tao. Dia zavatra hita moa zany tery ambony tery satria ery amin'ny antenne tena misy diana ranjersa. Zay zany zavatra ary misy empreinte mihitsy hoe io le diana ranjersa. Ary ny eto moa zany dia tena hita ny mpiambina rehetrarehetra teto fa tena nisy olona ary fantatra mihitsy identifié mihitsy le izy dia izay zany zavatra niseho. Ny fitaovana simba zany tena ny matériel rehetrarehetra mihitsy zany ny simba daholo. Ny matériel ny viva rehetrarehetra zany ny simba. Zay zany ny batainy zareo daholo izy dia sisa tsy ny zakany zany ny potipoteny. Efa nijery fotony ny zava-nitrangany avy eo anivon'ny Isandary eto Fianaratsoa ary nilaza fa efa nisokatra ny fanadihadiana ary no amafisiny fa tsy fantatra na misy fifandraisany amin'ny fifidianana ity tranga ity na tsy. Amintsika amin'ny teny zao zany efa manokatra famotorana ny polisy sy ny gendarme nataony mixte zany ny famotorana mba objectif anazy kokoa sady mba hampalakilaky azy kokoa zany. Dia ho hitantsika eo ny évolution moa zany fa ny olona moa rehefa manao zavatra tsy maintsy misy objectif foana. Raha mangalatra izy inona ny baiko anazy, raha nanapotika an'le Hainao Manjerin'olona izy inona ny baiko anazy. Zay moa ny ataony ny enquêteur hoe ny mobile dia tsy maintsy ho hita miandalana zany zay. Andrasana araka izany ny vokatry ny fanadihadiana momba ity fandrobana sy fanafiana ny viva eto Fianaratsoa ity. Fanontaniana petraky ny mpanara-baovao ny hoe mbola aza tokisana ve ny mpitandro filaminana amin'ny raha tahaka izao, iza no ambadika izao famitehan'ny viva izao, tombontsoa ao an'iza izany. Kisendrasendra sy fanojoan-javatra fotsiny ve ny hoe tamin'ny 3 maraina ny sabotsy izay nikasain'ny hery politika maromaro anaovana fanehoan-kevitra ny kalamanjana no nisiny izany fandrobana izany. Ny azo antoka aloha tsy nandamin-javatra teto amin'ny firenena na ny fanakatonana na ny fandrobana na ny fifehezana Hainao Manjery tahaka izao. Mbola eo amin'ny lafim-baovao eny an-trano mahazo antoka ny mpitantana ny orinasa Tserasera Viva fa iraka avy amin'ny mpanao politika matanjaka ankehitriny ny fandrobana ny ivitoerany Viva ny Fianarantsoa ny maraina ny asabotsy lasa teo efa nidina tany an-toerana nijery fotony ny zava-nitranga ny tompona ndraikitra ao amin'ity orinasa ity ary aorian'izay apakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana manameloka ny herisetra atao amin'ny Hainao Manjery sy ny mpanao gazety ihany koa ny olafitry ny mpanao gazety araka ny nambara ny filohany Androany Aratsika ny fanadihadiana. Hoy izy hoe sy ny fitondram-panjakana akory ny animba ny fananan'olona ho fa miaro ny olona sy ny fananan'olona. Nanizingizana ny Prime Ministre Androany fa tsy misy idiran'ny fitondram-panjakana amin'ny fandrobana ny ivitoeran'ny Viva ny Fianarantsoa mifanohitra tanteraka amin'izany anefa ny fanehoan-kevitra maro nahitana mpitandro filaminana tamin'ireo olona nandroba ny orinasa Viva tao Fianarantsoa ny aliny asabotsy lasa teo. Efa nahazo fandrahonana mialo ihany koa ny mpanao gazety amin'ny hoe tafiditra anaty lisitra mainty ny mpikaramanady ny fitondrana ny Hainao Manjery Viva. Ireo antony ireo amin'ny ankapobeny no azon'ny tompona ndraikitra ity orinasa ity antoka fa iraka sy baiko avy amin'ny mpitondra ny zava-niseho tamin'ny Viva Fianarantsoa 3 andro lasa zay. Ilay izy aloha dia fototra raharaha politika izany hoe noho ny tsy fahazakany ny mpitondra fanjakana amin'ny marina dia ny Hainao Manjery Viva no manao zay fomba rehetra hoe ampahafantarana ny olom-pirenena ny zava-misy tahaka ny ataon'ny Hainao Manjery isan-tsokajana saingy mety mavesapesatra kokoa ny endrika isehoany ilay fanambaran'ny Viva ny zava-misy ka zay ny tsy azakany azy dia anaovany an'ireny asa samborovoro miendrika herisetra ary mitohy amina hoe fandravana, fandrobana, famotehana zavatra ireny.
manamafy ihany koa ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety malagasy fa tsy mahazaka ny fanehoan-kevitra malalaka sy ny demokrasia ny mpanao politika maro eto Madagasikara. Ankoatra ny fahaverezany zo ny olom-pirenena azo vaovao maro lafy na ny atao hoe pluralisme, very ihany koa ny zo fototra azo fampitam-baovao feno isaky ny misy ny toe-javatra toy ireny. Mba angatahana zany amin'ny fitrondrana sy ny tompon'andraikitra mahefa anao ny fanadihadiana sy anasazy ny olona na vitan'ireny eloka reny satria eloka eo anatrehan'ny demokrasia sy ny fanjakana saritantany reny ary eloka eo anatrehan'ny fahazahoan'ny olona vaovao. Na izany aza mampatsiahy antsika mpanao gazety kosa amin'ny mafolohan'ny lavitry ny mpanao gazety aoka isika anaja ny etika sy ny deontolojia mifehy asa antsika dia ny fanomezana vaovao marina sy vaovao marina ary maro-pototra amin'ny mpiaino ahafahany mandray fanapa-kevitra amin'ny fampandrosoana sy hiarovany ny maizy azy. Andrasana ny fivoaran'ny raharaha vivahan'ny Fianaratsoa tsy mbola naharenesapeo hatreto ny anivon'ny ministeran'ny serasera ary nilaza tamin'ny mpanao gazety fa aneo hevitra rahampitso. Manoloana tranga mifanisy tatoato amin'ny fanaovana fihetsika tsy mendrika amin'ny mpanao gazety sy ny fanakatomana ainao manjery ihany koa namporisika ny anafanganana ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana sy ny serasera izay mitarazoka ny olafitry ny mpanao gazety. Eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray tsy misy ny maka faktura, tsy misy ny manatitra faktura, miato ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny simba amin'ny raharaha rehetra ilain'ny mponina amin'ny andavanandro eny anivon'ny orinasa jirama, mikatso ny asa ilana ny mpiasan'ny jirama amin'ireo ivitoeran'ny jirama rehetra eto andrenivohitra sy ihany koa manirana nosy raha ny fanazavana ireo sendika ny mpiasa. Raikitra ny fitokonana faobe nataon'ireo mpiasan'ny jirama manirana nosy androany. Ho an'Antananarivo manokana tsy nisy ny service minimum ny idy avokoa ny birao fandraisan-draharaha rehetra teny Sonirana kianja ny fitakiana ho an'ireo mpiasa ireo fanadihadiana vetrany iarahana amin'ny Joany Andrinjatovo. Orakoraka tabataba fitakiana narahana sora-baventy tsy nisy nivoaka ny toeram-piasana ireo mpiasan'ny jirama izay mpanao ny asa eny anivon'ny fiarahamonina androany. Io no nanokafan'ny mpiasan'ny jirama amin'ny fitokonana androany teny Sonirana. Tonga nanotrona izany fitakiana izany avokoa ireo mpiasan'ny jirama manodidina n'Antananarivo rehetra tsy nisy ny service minimum androany. Tsy hijanona ny tolona ataon'ireo mpiasan'ny jirama mandrapisin'ny vahaolana raha ny nambaran'izy ireo. Raha tsy haivina fitakianany mangarahara mikasika ny fifanarahana teo amin'ny mpitantana ny jirama sy ny orinasa Symbion Power no anton'izany. Fifanarahana izay tsy fantatr'izy ireo mazava ny ao anatiny sy mombamomba izany. Tsy ho afaka amin'ny trosa-mianjady aminy ny jirama raha toa ka io orinasa nosafidian'ny fanjakana io no hiditra hikarakara ny milina ao mandro seza araka nambaran'izy ireo hatrany. Ankilany, tsy marina ihany koa izy ireo ny filazana fa mizarazara ny sendika eo anivon'ny jirama manoloana izao fitakiana izao. Ny fandraisana antanana mivantana ataon'ireo mpiasa ao amin'io milina io no vahaolana hitan'izy ireo manoloana ny olana. Zay dia vonona ny fampiresaka amin'ny andriamatoa filoham-pirenena amin'izao zavatra matoa mpiasa orinasa jirama izao izay mila vahana ao anaty fotoana fohy. Namora ohatrany amin'ny prix ataon'ny zareo dia mbola miparitosy. Fa ny tokony atao dia tsotra ihany hoe eo an'ilay pièce de rechange ny mandro seza satria mandro seza izao no tena problème. Dia pièce natao dia mpiasan'ny jirama manao an'ilay réparation dia tonga dia milamina tantara. Raha ny fanazavan'izy ireo teto miaraka ary manatevin-darana ny fitakian'ny mpiasan'ny jirama eto andrenivohitra avokoa ny mpiasan'ny jirama any amin'ny faritra rehetra. Manomboka eto aloha izany dia tsy hisy intsony ny paka relevé sy ny mpanatitra faktura. Tsy misy ihany koa ny fanamboarana raha misy ny fantson-drano simba sy ny jiro tapaka eny anivon'ny fiarahamonina eny. Taorian'ny fitokonan'ny hermady sy ny fananantany izay niteraka fatiantoka goavana teto amin'ny firenena. Ity fitokonan'ny jirama ity indray ny fitokonana sy fitakiana lehibe tsy maintsy hitondran'ny fitondrana ara-janary mampianana vahaolana. Mbola izay hetsika ara-tsendikaly izay hatrany katona avokoa ny biraony Instat manerana nosy ny alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Hetsika fanairana ataon'ireo sendikany mpiasa ao amin'ity sampanjara-panjakana ity amin'io alarobia io noho tsy fahazona ny karama roa volana. Tsy mazava ihany koa araka ny fanazavan'ireo mpiasa ny fitantanana ny vola miditra ao amin'ity sampanjara ity. Isan'ny antony itakian'izy ireo ny fanoloana ny tale jeneraly fanadihadiany Lili Rabiata. Mpiasa 70 ao amin'ny Instat no tsy nazony karama tato anatin'ny roa volana farany noho ny tsy fisian'ny vola ao amin'ity sampanjara ity. Ankoatr'izay,
Tsy misitraka ny zoma mpikambany hosty azy ihany koa ireo mpiasa ireo. Miandry ny volavolan-dalàna ny fentetbolana sy mpantsina no antony tsy azahoany karama io araka ny fanazavan'ny voaray ireo mpiasa. Manana fidiram-bola hafa nefa ny Instat ankoatra ny fanampiana omen'ny fanjakana saingy tsy mazava ny fitantanana. Fidiram-bola manokana Instat misy maromaro ny voalohany dia fanaovana ny carte statistique aloha zany ny anankiray. Dia manaraka an'izay ny misy projet isan-karazany izay matetika enquête ilay izy ampanaoviny ny mpamatsy vola zany na mety izay olona hoe mitady enquête zany dia afaka mampanao enquête ny Instat. Dia fahatelo zavatra azo amidy maromaro ohatra ny carte, ny données sy ny sisa. Izay zany raha bangonana hoe fidiram-bola tokony ho an'ny Instat ankoatra ny fanampiana izay omen'ny fanjakana. Miaina hatrany ny tetikasa raisin'ny Instat. Miaina manaraka io ihany koa ny vola miditra ho an'ity sampandraraha ity. Manodidina ny 2.30 tapitrisa ariary ny vola miditra amin'ity sampandraraha ity ao anatin'ny taona iray rehefa misy ny tetikasa sy ireo asa andavanandro. Saingy tsy fantatra mazava ny ampiasan'izany hoy ireo mpiasa. Tsisy ny service minimum amin'io alarobia tontolo andro io amin'ny birao manerana ny nosy. Ny asa tsy mandeha zany aloha manomboka amin'ny larobia dia ny asa fanaon'ny Instat andavanandro isan'izany eo amin'ny fichier eo amin'ilay manamboatra carte statistique ilay olona maka données sy ny sampana rehetra sy manao ny asa andavanandro zany aloha dia tsy misy amin'ny larobia afa-tsy ny resaka projet. Ny projet moa zany tsy ho sakanana fa avelany. Efa nisy ny fifampidiniana teo amin'ireo mpiasan'ny Instat sy ny tompon'andraikitra saingy tsy nahavaolana. Mitaky ihany koa izy ireo ny fanoloana ny tale jeneralin'ny Instat raha tsy misy ny vahaolana amin'ireo fitakiana ireo. Fa nitokona ihany koa nanoloana ny toeram-pianarana teny Ampefiloha ireo mpianatra eny amin'ny École Normale Supérieure io maraina io. Manamafy ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra pikaroka izy ireo hiverena ny fampianarana. Miandry ny famoahana vola ataony avy eo anivy ny Ministeran'ny Vola sy ny Teti-bola ny famalinana ireo fitakiana ireo araka ny tatitra nataony lehiben'ity fianarana ity tamin'ireo mpianatra. Itoy kosa ankilany ny fitakian'ireo mpianatra raha tsy mbola miverina ny fampianarana. Fanadihadiana avy hatrany iarahantsika amin'ny Lili Rabiata. Ray volana mahery zay no nitsahatra ny fampianarana teny amin'ny sekoly ambony mampiofana mpampianatra na ny UNS Ampefiloha araka ny fanazavan'ireo mpianatra. Nanomboka nisy ny fitakian'ny syndicat mpampianatra pikaroka. Nitarazoka ny famahana ny olana, tsy mbola fantatra ny fotoana anaovana ny fanadinana ho an'ireto mpianatra ireto ary ahina nisy ny taona fotsy raha tsy mbola misy ny famahana ny olana. Ela loatra famahana ny olana ny fampianarana. Lasa farasa foana zany ny fampianarana eto Madagasikara. Any ka ny mpianatra lasa mizaka antserany ainy amin'ny fitarizahany fampianarana. Ao anatin'izay koa ny ray aman-dreny miara-maty antoka aminay satria ny ray aman-dreny tsy maintsy mandefa vola ho anay mpianatra aty. Zay nefa tsy mianatra maty antoka koa zay anatin'ireny satria very fotoana fotsy aty Antananarivo. Fotoana fohy nisy ny hetsiky ny mpianatra tonga teny an-toerana mpitandro filaminana. Tsy nisy ny fitsamborana. Naverina hiditra any amin'ny faritry ny sekoly ireo mpianatra. Io maraina io ihany, nisy ny fampidiniana teo amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ireo mpampianatra pikaroka ao amin'ny CSS. Efa misy ny volana tokana mahana ireo fitakian'ny mpampianatra pikaroka saingy ny volana Oktobra izao, raha aingana indrindra ny fotoana omen'ny Ministeran'ny Vola sy ny Teti-bola hanomezana izany araka ireo dingana tsy maintsy arahana. Mitaky ny anerena hiasa ireo mpiasan'ny finance araka izany ireo mpampianatra pikaroka amahanangana ny olana. Fa raha ohatra zany finance zao miteny amin'ny 12 zao hoe aloha amin'ny 20 io dia efa tonga dia vita le tolona. Fa le eo amin'ny fandoavam-bola io fotsy zany mahatonga an'ilay olana hoe finance zany raha ohatra izany réquisition ny mpiasa anao ny fandoavana an'io dia vita le izy any eo le grille indiciaire le tapaka tamin'ny io le 16/2012 io. Io le grille indiciaire fa misy mbola anankiroa koa le déplafonnement sy indemnité. Fa reny tsisy problème fa raha vao mipetraka ty grille indiciaire ty dia tokony hiva daholo reny. Mangina amin'ny ankapobeny any amin'ny Université n'Antananarivo. Milaza ny anohy hetsika kosa ankilan'ireo mpianatra ny UNS raha tsy mbola miverina ny fampianarana. Ny toy io arivo io ny fifampidiniana eo amin'ny CSS sy ny ministera. Raha mpitso mandritra ny fivoriam-ben'ny mpampianatra pikaroka no hafantarana ny toy ny hetsika sy izay ho fandraisana ndraikitra amin'ny fanadina-panjakana baccalauréat 2024.
Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray tsikaritra amin'ny sary izay miparitaka amin'ny tranokala amin'izao fotoana izao ny sarin'ny delegaciona malagasy izay tariny ministry ny fanatanjahantena sy miaraka amin'ny Catherine Paoli ilay nanao tsinotsinona ny sainam-pirenena malagasy nandritra ny lalaon'ny nosy. Ny ministry ny raharaham-bahiny anefa nanambara androany fa mbola tohina ary miandry ny fandraisana andraikitry ny fanjakana frantsay. Marika fa mbola eo ambany vahoan'ny vahiny isika malagasy ary tsy mahay miray inona anoerana izany tranga izany raha ny efitry Tintin Ravoloson mpandinika ny fiainam-pirenena fa ny adiadiny ny Andro Randrenarsoa. Fampifangaroana ny resaka politika amin'ny lalao piralaina amin'ny ankapobeny no andikan'ny mpandray anjara maro ny zavan-tranga tamin'ny atleta malagasy nataon'ilay mpitambolan'ny lalaon'ny nosy Catherine Paoli. Tsy fisalorana ny sainam-pirenena sy tsy firanany hira-pirenena mandritra lalaon'ny nosy. Fanaovana tsinotsinona ny ambom-pirenena izany amin'ny ankapobeny raha ny hevitry ny mpandray anjara tamin'ny lalaon'ny nosy. Ouais, c'est dommage parce que je pense pas que le sport devrait avoir de politique. Tsy tokony hifangaro amin'ny resaka politika ny fanatanjahantena. Mampalahelo hoe tsy afaka maneho fa misy olo-tena ny fireneny tsirairay avy ny mpilalao. Chaque nation, voilà. Le drapeau, la montée du drapeau et l'hymne sur les podiums, c'est vraiment... Ouais, c'est... Mampiserpo eo amin'ny mpilalao ny fiainonany iram-pirenena sy ny fahitana ny sainam-pirenena mialoha ny atrehan'ny lalao. Manaran'izay herim-po izay rehefa miakatra eo ambony kianja ny fanalana ny hira sy ny sainam-pirenena. Ouais, ça donnait beaucoup d'émotions et là j'ai l'impression qu'on enlève une grande partie de ce qu'on nous donnait, des émotions qu'on nous donnait en montant sur le podium, en gagnant pour notre pays. Raha toa efa nanambara fa ampodin'ny mpilalao malagasy ny filoham-pirenena ny farany herinandro teo. Efa milamina ny zavadrehetra raha ny fahitana ity sarin'ny ministra ny fanatanjahantena sy Catherine Paoli miaraka amin'ny mpilalao malagasy ity. Nanambara nefa ny ministry ny raharaham-bahiny androany fa mandray am-pitoniana na dia tohina tanteraka aza manoloana iny zavan-tranga iny ary miandry ny sazy izay tokony hiatra amin'iny mpikarakara nanao fihetsika tsy mendrika iny. Ny tenako manokana moa zany aloha dia tena tohina tokoa rehefa nahita an'izay fihetsika izay kanefa na izany sy zany dia ampitoniana no andraisana ny fanapahan-kevitra ary dia nanao taratasy tokoa ny tenanay nakany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay nangataka zany hitako hoe ny fijereny zareo ny fanasaziana izay azon-jareo atao momba an'izay olona navita an'izay eloka izany amiko satria firenena no resahana ka dia hitantsika eo moa ny valiny. Resabe fotsiny ve izany ilay hoe ambom-pirenena, hafa ny ambarany vava, hafa ny fihetsika aseho. Fa nainina kosa raha ny hevitry Tintin Ravoloson mpandinika ny fiainam-pirenena ny zavan-tranga rehetra tamin'ireo mpilalao malagasy ireo. Tsy miray ina isika malagasy raha ny heviny. Antony mbola anjakazakany vahiny amin'ny teratany malagasy ary hitarafana izany ny zavan-tranga. Lozatsika mifandritra miady fahefana, miady fanjakana, nefa ndro voatonga eo dia voapepo ihany, voapepo mpanjanaka ihany ndro voatafiditra eo ane. Ka rovina ary ny rovina no irahina ny olatsika dia 10 isika malagasy. Isika malagasy no mifampifahavalo fa ny tena marina ny arenatsika dia robain'ny vahiny. Ary mety amin'ny vahiny tsara mihitsy zao situation misy atsika zao ny amin'ny hoe ity akorotany kely atsy ndana manao fifidianana anitsy ndana manao anitsy tsy misy fifanarahana akory. Ny taona 2024 ny nosy Comore no fantatra hatreto fa tokony handray ny lalaon'ny nosy. Andrasana kosa ny fivoaran'ny vaovao raha efa nisafidiny tsy handray anjara ao anatin'ity lalaon'ny nosy ny Comore. Mikasika ny vokatra, La Réunion ny voalohany nahazo medaly volamena 420, manaraka azy Maurice nahazo 920 ary Madagasikara ny fahatelo izay nahazo 930. Laharana fahaefatra kosa no ahitana Seychelles, Mayotte ary Maldives. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola misy voavatra amin'izao ireo raharahana fampana teto amin'ny firenena. Tsy nisy raharaham-pitsarana ireo hetsika nahafaty olona maro toy ny tamin'ny 13 Mey 2017 ny raharaha Ratsimandrava, ny raharaha Rosoroarivo, ny raharaha Sivosoroarivo, farany teo fa indrindra ihany koa ny raharaha 10 Aogositra 2017 izay efatra amby 20 taona androany izao no nisehoany saingy tsy mbola nisy ny fanadihadiana ny sokatra hatramin'izao. Tokony ilana fanamboarana ny lalàna mikasika ny famitsoran-keloka ao amin'ny filoham-pirenena hoy ny mpahay lalàna iray. Arahantsika avy hatrany ny fanadihadiany Ernirina Rabary.
10 Aogositra 2024, 10 Aogositra 2024, feno 420 taona androany hetsika nahafaty olona ampolony maro teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tamin'ny faraparan'ny Repoblika faharoa tamin'ny fitondrana Dideratsiraka izany. Hetsika izay niainga avy eny amin'ny kianjan'ny Teram-Bindifolobe no tariny Herivelona izay nahitana ny antoko MFM, ny AKFM sy ny sisa izay no tariny Profesora Zavelbera ihany koa izany. Tanjona tamin'izany ny androdanana ny fitondrana izay noheverina ho jadona. Tsy nitovy anefa ny tadiny gaga teo amin'ireo mpitarika ka nahatonga ireny faty olona ireny. Mitantarany zava-niseho tamin'izany fotoana izany manandafy Rakotondrina. Tonga teto ny solitena président Mitterrand tamin'ny 4 Jolay tamin'ny 91 zany. Da zao ny fanalahana taminy. Ovana izy tia mavana rehetrarehetra araka ilay lalam-panorenana. Fa Ratsiraka tsy ahongana amin'ny filaharana fa ahongana amin'ny fifidianana raha resy izy. Dikan'izany hoe miresaka amin'ny Ratsiraka nareo. Dia miresaka tamin'ny Ratsiraka izay. Dia teo ny tsy mifanaraka. Satria ilay olona nitarinay teo amin'ny 13 Mai nanometsiny hoe nahay nareo hiavanay resaka amin'ny Ratsiraka. Izay asianareo miarky aminy. Dia nivaky izay tao. 9 volana naretan'ny krizy tamin'ny 2017 arisan'ny krizy mafy indrindra niainan'ny firenena izany. Saika nahitana ireo vondronkely samihafa teto amin'ny firenena dia ny mpiasa-panjakana, ny mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo sy ny mpanao politika isan-karazany. Araka ny fanazavany Randriamasinoro Erinaivo Gottlieb izay isan'ny mpiantsehatra tamin'izany hetsika izany dia ny tsy fianona ny mpanolo-tsaina izay ataon'ny mpitondra sy ny faharatsian'ny mpanolo-tsain'ny mpitondra ihany koa na ny fanaovan'ny mpitondra be marenina no isan'ny antony mahatonga ireny tranga tahaka ireny. Tamin'izany fotoana izany zany ny fieritreretako azy nahatonga an'ilay fihetsiketsehana nataon'ny Herivelona ho Natanjakabe satria nanana fihetsika somary mafisofina zany Dideratsiraka sy ny manodidina anazy izay amin'izao fotoana izao tsapantsika ny resaka conseiller sy ny sisa somary nanamaivamaivana zavatra maromaro ary ny eritreritra fa tena matanjaka tsy ho voavadiky ninninona. Dia izay zany le ataontsika hoe contexte politique atao anatin'ilay izy. Fa ho anay zany dia misy une grande partie ny jeunesse tamin'ireny nanaraka satria phénomène ny tolona 91. Fa na ny mpanao politika na ny vahoaka manana taranaka, zany hoe ny ankizy ety aoriana zany, tsy mifampitantara sy tsy mifananatra sy tsy maka lesona mihitsy ao anatin'ny zavatra mitranga eto Madagasikara. Satria raha ny resaka hoe Herivelona Rasalama sy Dideratsiraka sy ny fahalan'iny Zavelbera sy ny empêchement Zavelbera sy ny fiverenana Dideratsiraka hatreo fotsiny. Ny lesona tokony raisina momba ny phénomène 91 dia tokony tsy zao tsika. Hatramin'izay niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara efa maro ireo hetsy-bahoaka namoizana ain'olona saingy tsy hita izay raharaham-pitsarana mikasika azy. Ny tamin'ny 17 2/770, ny tamin'ny 10 Aogositra 2017, ny tamin'ny 2 sy ny 7. Ny raharaha tsy mandrava tamin'ny 12 Febroary 1770 izay efa nisy fanadihadiana niainga ihany saingy nosarotsaromana ary tsy hita hatramin'izao izay tena marina. Ary na efa nisy aza ny fanenjehana saika voalamin'ny samy mpitondra hatrany izany na voafafan'ny famontsoran-keloka izay fahefan'ny filohan'ny Repoblika Fendo. Mila vaozina ny lalàna mikasika ny amnisty raha ny fanazavan'ny mpahalalàna iray. L'amnistie des peines efa voatsara le izy. Heureusement zany efa nisy fitsarana dia nosaziana le olona ao anaty fanaovana saziny le izy no misy mpitondra vaovao indray. Dia milaza izy zany fa no fahatongavako amin'ny fitondrana vaovao misy anaty faly de faly ny tenako amin'izao fotoana izao satria mpitondra fanjakana ambony sady ho lehilafinareo rehetrarehetra manomboka androany dia soloko dodolo saziny reto olonreto ka noho izany dia oka nareo namako fa navita ratsy ary nareo dia afahako zavatray ka tokony hojerevana ihany sy volavolaina tsara ty resaka amnisty ity satria manjary ohatra ny fialatsiny fotsiny le izy amin'ny manaraka tahaka ny any adiovana ny maloto ny loto izay tokony apetraka hoe faizina satria tsy tokony atao intsony amin'ny manaraka afaka androany le raha manao izy rapitra. Matetika ny raha manahirana eto amintsika no very anjaviny rehefa tonga eny amin'ny fitsarana. Misy ihany koa ireo hodina tsy hita toy ny raharaha izay nahamainy rovan'ny Manjakamiadana sy ny nahaveriny satroboninahitry ny mpanjaka Ranavalona fahatelo ohatra. Antony mahatonga ny olom-pirenena hametra-panontaniana amin'izay fitiavan-tanindrazana eo amin'ny mpitondra ny fandimby.
eo amin'ny lafiny trangam-piarahamonina kosa indray fasana telo no nisy namaky ny farany herinandro lasa teo teny Ambotrabiby. Razana valo no tsy hita hoy ireto fianakaviana ireto izay tompony iray amin'ireo fasana telo nisy namaky. Tafiditra tao anatin'ireo razana tsy hita ny taolambalin'ny Prince Randravalahy izay nanjaka farany teny Ambotrabiby nandritra ny fitondrana valina fahatelo. Ny nahavariana dia nitaolan'ireo razana vehivavy ny ankamaroan'ireo lasa tamin'izany nosokafana avy any amin'ny lohany ny namonosana ireo razana ratsika vetrany ny fanampanazavana iarana amin'ny fianakaviany tompony fasana. Ny razana zany a 7 ny tao fa ny lasa rehetra zany a 8 ary efa nijerena niaraka tamin'ny constatation ny gendarme dia lasa daholo ny akabiazan'ny taolana sy ny rehetrarehetra tamin'ireo razambe indrindra fa ny vehivavy. Dia nisy indray ny olona sasany a ny tanana no lasany fa ny razana rehetra tao zany a dia kitihany daholo ny lamba ny vitany teny amin'ny loha dia ny amin'ny lohalika iny amin'ny vatany rehetra iny. Maresaka avy any ivelany kosa indray no amaranantsika ny fampahalalam-baovao. Raha taona teoriny nahafatesan'ilay teratany Amerikanina mainty hoditra Michael Brown nanidina an-dalambe ireo mpombazy sasakalina. Raikitra ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Roa no naratra omaly tao anatin'ny fahatsiarovana nahafatesany Brown. Mikasika ny toy ny fitoriana ilay mpitandron'ny filaminana fotsy hoditra kosa indray. Tsy nisy ny fanenjehan'ny fitsarana azy raha taona izao. Omaly tsy ahivina fa nisy ny fahatsiarovana azy tany Washington teo amin'ny toerana namonoana azy. Ny rindra amin'ny filaminana zany. Raha ny fampitam-baovao ihany koa nametra-pialana ilay mpitandron'ny filaminana. Ny ben'ny tanàna any toerana fa ihany koa ilay mpitsara ambony. Olona mainty fiodirana ihany koa no nasolo ny filohan'ny mpitandron'ny filaminana any toerana. Tsy vahaolana ho an'ireo mpomban'ny Brown nefa ireo fanapahan-kevitra ireo. Mbola nivelany hatrany rehefa niemotra trano tato anatin'ny 4 taona tao anatin'ny korontana no niatrehan'ny mponina tany Haiti ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 2/3 olona omaly. Nisy nisopatra ny birao-pifidianana sasany mpifidy 3 hetsy no tsy afaka naneho ny safidiny ambany ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy 5.7 tapitrisa no mpifidy nandrasana tamin'izany 730 ireo kandida mpifaninana iady tamin'ny 16 730 tao amin'ny parlemanta nilaza ho afapo tamin'ny fikarakarana izany anefa ny komity mpikarakara sy ny filoham-pirenena Michel Martelly nandritra ny fanefany ny adidiny omaly tranga fahitany toy izao raha nambarany filoham-pirenena ho an'ny tao Port-au-Prince birao-pifidianana 3 no nisy nanakorotana vokatrizay nidy an-trano ny olom-pirenena afaka 10 andro no ivoaka ny voka-pifidianana. Amtinantsika ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity kosa tsy mbola lany ny lalàna momba ny loi de finance rectificative amin'ny soko mangina ihany koa ny fitaranana samihafa avy any amin'ny faritra momba ny voka-pifidianana araka ny feo eno androany mety hiroso amin'ny fametrahana ny état d'urgence ny fitondram-panjakana. Tsy misy idiran'ny mpitandro filaminana ny fanafiana ny Vivato Fianaratsoa ny Prime Ministra Ravelonarivo no nilaza izany androany. Nisy mpitandro filaminana kosa tamin'ireo 8 nitondra Kalaknikov nandropa sy nangalatra ny émetteur ny Vivato Fianaratsoa. Tsy nisy ny service minimum teny anivon'ny orinasa Jirama nanatevin-daharana ny fitokonany mpampianatra mpikaroka ny mpianatra eny amin'ny École Normale Supérieure hitokona ihany koa ny mpiasa ny Instat. Dia ny ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao raha mpitso amin'ny iray oratany indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Fantar revukaja Natura. Izainufkar la vernis afka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ni fampalalam-bavao ny rahanao tamin'ny soka vitre, nature.